dia faly miarahaba atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony avako malala tratra ity fotoana sarobidy ity dia faly mifanatava aminareo be dia be amin'ity andro ora midimora sy sasany dia miarahaba nareo pastera mivady sy ny ankohonana amarana zany ianao zao pastera Jesosy hitombo sy nitakolaka sa hiena rehefa Jesosy ronono dia miarahaba amin'ny pastera manokana ry havana mpiara-miasa moa zany satria efa ela ny fankafatarana tamin'ny sehatra maro samihafa teo sy teo anivon'ny fiangonana ihany teo anivon'ny FFKM fony sy tao ambato finaka ny fanera septante dia mirahaba fo pastora amin'izao jobily izao dia faly manona ny fitanan'i Jesosy Kristy tompoko amin'ny tika-mpianakavy ny finoana sy ny fianakaviam-be eto faly koa miarahaba amin'ny pastora Albert ela zay rangazy tsy niona an'izay io izy moa dia miaraka amin'ny seta indray zahay dia mifadibidibo mivory eo ndraindray eny amin'ny teny akatso misy tsy akatso izy iny tsaronenana dia ny tsaronenana dia ndraindray teo amin'ny teny Ambotately dia ndraindray ohatrano aminay eo misakafo dia elaela tsy nahita azy ohatrany hena ihany ianao fa pastora dia miarahaba pastora tain'Andriamanitra indrindra mahefabe amin'izao fitandremana tompo fanantenana 67 hektara sy ny filovana fahamarinana hitandremana maheleza tompoko leloha hevitra moa izay nomena dia mikasika amin'ny fianakaviana mikasika ny hoe ny fianakaviana protestanta ino misy teo vavolombelon'ny famonjena nataony Jesosy Kristy tompo rehefa miteny fianakaviana protestanta dia zany manana toerana teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao ny protestanta ankehitriny tsy hoe ny ara-pivavahana ihany izay zava-dehibe ny hoe ny protestantisme dia nanova ny fivavahana kristianina teto ambonin'ny tany izay aloha dia ao anatin'ny fanetretena no tsy maintsy hitserentsika an'izay fa izay marina teo amin'ny tantara hoe nanomboka tamin'ny Martin Luther dia nanova be niova ny endriky ny fivavahana kristianina teto ambonin'ny tany ary mandrakitiny androany dia mbola betsaka ny lova izay noraisina amin'ny ray aman-dreny mpanitsy fivavahana zany ka rehefa miteny fianakaviana protestantsika dia amin'ny protestantisme meloa izay dia aza eritreretina hoe lay sola scriptura ihany hoe ny soratra masina ihany ny ivo ny fiangonana ny ivo ny fampianaram-pinoana ny soratra masina no hanovozana ny fitezam-panao anatin'ny fiangonana protestanta ny soratra masina no ivo ny fampianarana fitezanana ny ivo ny tokantrano kristianina izay zava-dehibe aloha na koa hoe ny fahasoavana ihany sola grâce hoe io famonjeny io nge tsy ny vidim-bola io famonjeny io nge ny mena maimaimpona tamin'ny alalan'i Jesosy io famonjeny io tsy niankina tamiko mihitsy tsy niankina taminao fa niankina tamin'i Jesosy fa ino no andrasan'i Jesosy ny finoana ihany dia tsy zay ny aterak'izay tsy hoe fiorenam-piangonana fotsiny ihany fa ny aterak'izay ihany tena fiovantsaina mihitsy ny protestantisme dia tena toe-tsaina mihitsy fa tsy hoe fombafomba-pivavahana ihany akory na hoe liturgie ihany akory na hoe fa tena toe-tsaina mihitsy zany antsoiny hoe protestantisme zany hoe tena vao mijoro ny protestant dia fantatrao hoe protestant io miara-miasa aminy dia fantatrao hoe protestant zany olona zany satria ny toe-tsainy ny fomba fiasany ny fanatanterahany zavatra ny visiony dia fantatra hoe protestant izy tokony hiavaka izy ny antony dia izao tsy hoe soratra masina ihany no ivo ny fahalalana fa soratra masina ivo ny toetran'io dia manjary fomba fiaina dia miavaka be mihitsy ohatsika manao hoe toe-tsaina sy toe-panahy mihitsy ny maha-protestanta ary rehefa jerena koa zany ny fianakaviana protestanta dia ho samihafa amin'izay mety ho fianakaviana hafa ny hoe fianakaviana protestanta na ankohonana protestanta natadresaka teo manao hoe ireo fianakaviana protestanta maro tany Eropa avaratra na taty Eropa ataoko hoe atsimo koa aza ataovy hoe mifaritra Suède, Danemark, Finlande sy ny taty atsimo na taty France na taty Allemagne somary atsimotsimo dia
mpanoron-javatra, mpamakilay. Aza toroana fa ny fianakaviana protestanta no nanorona ny États-Unis. Fianakaviana protestanta nandositra ny fanenjehina tany Eropa no nakany États-Unis, nanorona ny États-Unis. No zany dia azonareo tarafina amin'izany fa zany fianakaviana protestanta izay paikony ny tenin'Andriamanitra sy ny finoana zany dia manjary ho fianakaviana mpamakilay izy. Tsy maintsy ho fianakaviana mpamakilay izy. Tsy maintsy ho fianakaviana mahajoro tsara izy. Tsy maintsy ankohonana na fianakaviana tsy kanosy izy, tsy manefy olona ho kanosy izy. Zany fianakaviana protestanta nandray ny famonjena ataon'i Kristy amin'ny hazo fijaliana zany dia tsy maintsy ho fianakaviana mpitarika izy. Mpamolavola mpitarika izy. Tsy hoe fianakaviana kristianina manaiky hiarany zava-misy fotsiny, tsy izay. Fa fianakaviana manaiky hanova ny zava-misy. Ny protestanta, satria ny protestanta tsy materialista. Zany hoe ny protestanta tsy hoe baikony ny zava-misy, tsy miankina amin'ny zava-misy ny finoany, fa miankina amin'Andriamanitra. No zany dia ny toe-tsainy dia izao, izy natao hanova zavatra fa tsy hovainy ny zavatra akory. Ny famolavolany ny protestanta ny ankohonana zany na ny fomba fitondra ny fiaina tokantranony dia izao, fianakaviana zatra challenge, zatra défi, zatra fanamby, tsy matahotra miatrika ny ho avy, tsy kivy mibanjina ny ho avy. Hoe ny apitsy ve dia afinaritra sao ara zao petit pois efa 10 sy 3 arivo, inona tsony tsy efa voanjobory areo 10 sy 2 arivo, karoty zao voatrinona ny kilao dia efa namany vita ngamba ny anareo ankizy ao aorianao ngamba marina mafy tsy paty salonina sisa atao entrée amin'ny mariage fady ngamba tsy velomatra eo zany hoe roulade de jambon zany amin'ny andronareo. Tsy hitanareo tsoka amin'izany ton zany fa dia pirina maina sisa ny atao sakafo. Tsy hoe olona pessimista na olona kely finoana tahaka izany ny fianakaviana protestanta, tsy ohatr'izany tsika. Fa itsika vonona manana satria ny fitaovana eo ampelatana antsika tsy materiel, tsy ny vola, tsy ny zavatra mitranga hoe satria izao ny fiainana dia ohatr'izao, fa tsika manana ny tenin'Andriamanitra iorenantsika ary ny finoantsika no mibaiko antsika dia asa fianakaviana manana fahasahiana hiatrika hoe na inona dia izao ny apitsy dia tsara noho ny ankehitriny. Na inona dia izao ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Ka na lafo ny fiainana, na lafo ny hena, na miakatra ny lasantsy, na midina ny vary, tsy any olana ny fianakaviana protestanta satria olon'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra izy. Misy filôzofy anankiray antsoina hoe Soren Kierkegaard, tokony ho fantatritsika loteranina izy. Dia i Soren Kierkegaard izay teolojianina izy zanaka pastora, dia filôzofa existentialiste, ny antsoina hoe filôzofa existentialiste na ny existentialisme. Dia filôzofia mametra-panontaniana ny amin'ny hoe fisina, hoe inona ny dikan'izao, oviany zao ny nisy, inona ny fiafaran'ny fisina, inona ny antom-pisina. Izay ny filôzofia existentialiste. Maromaro izy ireo. Ka Soren dia isan'ny filôzofy nalaza existentialiste izay ny teny an'izao teny izao. Ny ahafantarantsika azy matetika moa dia be dia be ny citation Soren, fa matetika andrenesana azy dia ilay hoe tsy ny lalana ny sarotra fa ny sarotra ny lalana. Soren ny teny an'iny, fa tsy ny loatra ny tiako atokavana, fa ilay tenin'ny Soren Kierkegaard manao hoe misy ianao satria ny antom-pisinao efa nisy talohan'ny fisinao. C'est l'essence qui précède l'existence. Mbola tsy nisy akory ianao dia ny dikany fisinao efa nisy talohanao. Mety tsy dia eken'ny olona loatra zany rahatray satria ohatran'ny mamofomofona filôzofia déterministe, hoe toa ohatran'ny efa voalahatra tsy prian'ny daoly izy rehetra. Zay loatra ny tiany Soren tenenina raha ny teny izy hoe c'est l'essence qui préside l'existence, dia ny hoe alohan'ny zavatra rehetra dia izao nisy ianao, ny antom-pisinao, ny dikany fisinao
dia efa nisy talohan'ny fisianao. Andriamanitra raha nahary ny olona dia niteny manao hoe mbola tsy nisy akory ny olona deo anao moa teneny inona tsy hoe soatra masatra koa zareo ahoana ho ny tenin'Andriamanitra hoy ny boky Genesis manao hoe andeha itsika hanamboatra olona tahaka ny endritsika. Izany hoe mbola tsy nisy akory izany tsika dia efa nisy taiza tao andohan'Andriamanitra. Ohatrany hoe ndao rangatsika hanao trano eto amin'ny 67 alohan'ny avy tany le trano eto amin'ny 67 dia efa vita ilay izy. Vita ho andoha hoe andeha atao tsotsoka ohatran'izao ranga eto amin'ilay kaikaikin'ilay misy an'ilay kopa taloha. Asa moa zay le kopa? Sa inona? Haiko tambola kely any taty fara za dia betsaka teny sosa haiko faka moa le mpivarotra tamin'izay mbola kely iny pakety titsy izy eny efa ela koa tsy taty dia andao rangatsika anao trano etsy amin'ilay kofa dia ao anatin'ny sainao zany efa vita ao le trano mbola tsisy fa efa vita ao anaty lohanao hoe asikoriana le izy dia ataoko ampitan'ilay mpivarotra saosisy eo le izy dia mifankatazana fotsiny izany hoe efa vita ao an-tsainao ao le izy. Dia tahak'izay koa ny olombelona. Andriamanitra raha niary olombelona zany tsy hoe rehefa vita vao ny olombelona vao netra hoe atao ahoana reto le retsy tsy izay zany ny tao an-tsain'Andriamanitra fa Andriamanitra efa tao an-tsaina izy efa vita ny tao an-tsaina. Zay le hoe c'est l'existence, c'est l'essence, naissance io tsy l'essence amidy attestation etsy fa lay antom-pisina zay ny azoko andikana azy lay dikan'ilay fisina lay loha rano dia nisy talohan'ny antom-pisitsika. Protestanta teny an'izany hoy tamin'ny Jeremia mpaminany mbola tsy teraka akory ianao dia efa fantatro ka ninona eo ianao iolika vy iolika vananay za kely za tsy mahay miteny tenenina daholo ty excuse rehetra ty za tsy mahavita za mahoy za tamy mangina mbola tsy nisy akory ianao dia efa fantatro ary efa mitendreko alohan'ny fisianao dia efa fantatro ny zavatra ny dikan'ny antom-pisianao. C'est l'essence qui précède l'existence. Fa izao nisy filozofy anankiray filozofy fantatrareo antsoina hoe Jean-Paul Sartre ho an'ny mpianatra sociologie dia mahazo tsara lay niteny n'ilay teny malaza hoe l'enfer c'est les autres. Io rangahy io dia filozofy existentialiste tiany frantsay be izy io dia izy nampifamadika azy ozy manao hoe za ozy tsy mimpikevitra amin'ny Sorel na dia filozofy existentialiste ohatra azy ara fa amiko dia zao c'est l'existence qui précède l'essence. Azay mahatonga ny fiarahamonina ohatr'izao. Aminy dia zao manao hoe misy dia za misy zao zany vao za misy zao zany ny fisiko zao zany zay vao mieritreritra hoe inona ny antom-pisiko. Misy dia ny antom-pisiko zany efa misy aho zay vao mamantatra hoe inona ny dikan'ny antom-pisiko. Ohatra hoe za zany zao misy dia hoe misy za ranga zany ataoko hoe za ranga dia varotra tsaramaso tanora fa zany zao mandeha na hoe ohatra mibizina zao mety zany zao ny azahoana vola mibizina na hoe inona zao mety za ranga ohatra ny tsaratsara feo za ranga dia hira za ranga zany hoe tsy lay antom-pisiko ny zava-dehibe tamin'ny lasa fa inona ny zavatra mitranga ankehitriny no mibaiko ny antom-pisiko. Za zany ny mampisy dikany ny antom-pisiko. Za zany ny mampisy valeur ny antom-pisiko. Raha ity firany ity zao matoatsika nanao an'ity firany ity dia hoy tsika hoe satria idiaranan'Andriamanitra ity. C'est l'essence qui précède l'existence. Fa raha mifamadika amin'izay hoe c'est l'existence qui précède l'essence dia zao efa misy ty firany ity dia tsy miraharaha zay antolaovana ity ty verangady ity tsy mety hikopakopana na hoe ty verangady ity tsy azo amosana mofo tsy miraharaha zay antonina siny fa zay ampiasako azo ankehitriny mamaika. Fianakaviana protestante zay ny fianakaviana protestante zay dia resy lahatra
fa misy dikany ny antom-pisiny. Misy dikany zany ny antom-pisiny hoe tsy hoe tonga eto amboniny ty tany ty fotsiny fianakaviana protestanta na manorona tokantrano ny mpivady na miainga eo anaty dia eo vao mieritreritra hoe inona rakiny ataontsika nyty tany fandalofany ty, fa fianakaviana misy antony ny antom-pisiny, misy dikany, fantatrao ny dikany hoe zao ny dikany ty tokantrano ty, zao ny antom-pisintsika. Fa raha tsy fantatrao zay antom-pisinao zay dia lasa izao tontolo zao no anisy antony ny fisinao. Rehefa tsy ianao no manisy sansa, manisy hevitra n'ilay antom-pisinao, dia izao tontolo zao no anome hevitra ny antom-pisinao hoe zao ny dikan'io tokantranonao io. Ary raha vao izao tontolo izao manome hevitra, manome ny dikany tokantrano, dia izao tsy vavolombelon'i Kristy intsony izy, fa vavolombelony izao tontolo izao. Raha vao tsy Jesoa no manome heviny ilay tokantrano, raha vao tsy ny orona tao amin'i Jesoa, ny famonjenana ataon'i Kristy, dia izao tontolo izao nampisy heviny azy. Ary rehefa izao tontolo izao mampisy heviny azy, dia tsy mpanompon'i Kristy intsony izy, fa mpanompon'izao tontolo izao. Ary rehefa tokantrano mpanompon'izao tontolo izao, dia tsisy fiadanana, tsisy fifaliana. Ohatsika manao hoe sarobidy ara ny lanjany antsoina hoe fianakaviana kristianina. Fianakaviana izay miorina amin'ny mahavavolombelon'i Kristy, fianakaviana sahy manao fanampy, fianakaviana mahajovo fanasina sy fahazavan'izao tontolo izao. Dia lasa sahady 10 minitra, efa mbola vao fampidirana no natao. Dia andao ary tsika hiresaka, hotsika izany hoe rehefa fianakaviana kristianina ianao a, protestanta ianao a, dia andao ary tsika hiresaka manokana lafin'ny pratika. Ahoana no ahatonga an'izany hoe za vavolombelon'i Kristy a, dia za zany a tsy menatra, za saha, za mino fa no avy dia tsara, za dia manaiky vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra. Ahoana no fomba fiainantsika? Io zany dada, neny, zandry, zoky, soda, tsimbavana, isan-karazany. Dia ahoana ny fomba fiainana ao anatin'ny tokantrano io, fiainanareo menakavy eo, fiainantsika menakavy eo, ahoana? Raha toa ka manjaka ao amin'ny tokantrano io, tsy raha toa fa nanjaka ao amin'ny tokantranonao mihitsy Jesoa. Ny rano no nividy ny dikany hoe hamasinana fanambadiana nge dia izay. Ny dikany hoe fanamasina fanambadiana nge dia fampiatranonan'i Jesoa hiaraka aminao anatin'ny tokantrano io e. Voaka zava-tsara ny resaka, fa io azo fijalian'i Kristy io dia ao anatin'ilay tokantranonao, miaraka aminao ao zany Jesosy Kristy io tompontsika. Dia raha manao azy sika, ahoana zany ny fomba fiainana menakavy ty? Zay indray ao anatin'ny tokantranonao, maray alady ny andro, mezakazaka mandeha miankina, mirimorimo, haingana fatara, efa manomboka izay, paster Alberta efa mangakangana fa torony izao mitondra fotoana, hazakazaka rehefa akaty am-piangonana. Vao tonga aty am-piangonana indray, angakangana fa maika hody, mata ny vary, angakangana. Dia ahoana za fiainan'izany? Tô fianakaviana rotoroto be fotsiny, mezakazaka avoaka aty am-piangonana dia mezakazaka ho any an-trano indray, mezakazaka ho any am-piasana indray, mezakazaka makany am-pianarana. Rehefa tena metraka fanontaniana hoe ahoana marina tokoa ary izy zany. Ahoana raha ny fomba iainantsika menakavy eo amin'ny tokantrano io? Lafin'ny pratika. Voalohany dia izao, zany fianakaviana vavolombelon'i Jesosy Kristy tompo zany dia izao, tsy maintsy ho fianakaviana izy mahay mifamela. Tsy maintsy ho fianakaviana, tsy vitanao zany hoe ny antom-pisiko dia miankina amin'Andriamanitra, za dia fiasanao am-pelantanan'Andriamanitra, za dia nataon'Andriamanitra hanovany ity izao tontolo izao ty, za tsy hovan'ny toetra-ratsiny izao tontolo izao, fa izay menakavy ato anana fanampy hijoro vavolombelona. Tsy vitanao zany. Raha vao tsy ao anatin'ny tokantrano aloha mahatsiaro hoe famia, fianakaviana iray, ray iaina.
ray aina ray fo ray fanahy raha tsy zay tsy mahavita ny fijokona fahavolombelona izany hoe fianakaviana izay mahay mifamela. Olana be dia izao indraindray miara-monina ao ny ray aman-dreny sy ny zanaka zoko sy zany sy ny ray tam-po fa izao samy kristianina izy io, samy vita batisa mpandray fanasan'ny tompo fa tsy mahay mifamela. Ka rehefa tsy mahay mifamela nareo dia tsy afaky ny hitovy tanjona mihitsy. Izao noho izy tonjobily ny pastera rabariny eo rabary manana izao. Izao noho izy anaka ho vavolombelon'ny Jesosy tokantranonao misy anao io, mahaiza aloha mifamelinareo mianakavy ao an-trano. Izay nanana ray aman-dreny taizana izay antsoina hoe Mamaraly Soa Hélène. Sa neny ary tsy haiko nenina Mamaraly Soa ny teny an'izao teny izahay neny ka neny lava izy manao hoe reto manao fanaovan-jiro lava tongotra fotsiny, izany hoe fanaovan-jiro lava tongotra mahazava ny lavitra fa tsy mahazava ny eo akaiky. Tandremo manao fanaovan-jiro lava tongotra fotsiny, lava be dia tazana mazava ary anany an'io fa neo apotitra ilay jiro maizina fotsiny. Ka tandremo fianakaviana indray an'i Jesoa nefa tsy mahay mamela iloka, tsy mahay mamela iloka. Aza adinoina fa namaka an'i Jesoa ange. Jereo tsara ilay teniny vakiana teo, iza ny rahalahako sy anabaviko izy izay inisy teo madama izay manao ny sitrapon'ny raiko. Niazakazaka be izany ny olona anaty ran'i Jesoa. Io Jesoa, io zokona io niazakazaka izany ry Jakoba, rahalahin'i Jesoa mantsy Jakoba, ilay nanoratra leo anatin'ny epistily io, zahatra zokona io mba fierery izany dokany anankiray, io zahatra kozaina io. Jereo aiza mifahagagana ataony inareo, zahatra inareo ka io kozaina, zahatra havana io. Toka za dia toko amin'ilay vory be anatin'ilay fiangonana. Jesosy zany mitoro-teny amin'ilay trano, toka avany zany Maria, misakisaka ely fa zanako ny eo misakisaka ely fa zanako ny eo. Jesoa retsy mihaino manao ny sitrapolo. Jesoa koa tena tsy lahitra mihitsy Jesoa tsy misakisaky aminao raha vao hoe tonga dia nitodika raha hoe zavan'i Jesoa. Avan'i Jesoa raha nofony izy amin'izy zany, zavan'i Jesoa. Zahatra ray fandriana mihitsy ke izay ary zahatra piralasa fosy Jesoa non. Izay manao ny sitrapon'ny raiko ny rahalahiko sy anabaviko. Zay avako. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Aza manao fanaovan-jiro lava tongotra. Tiavo aloha io ray aman-dreninao io. Ajao io ray aman-dreninao io. Io ray aman-dreny niteraka io mba asioasiny fa azalaina baraka ohatran'io. Ena Andriamanitro, zanak'izy iny, zanak'ilay ranona tsy misity ao amin'ilay lozomanina anginy. Zany ve? Tsy zany anakaviana kristianina tsy manala baraka azy menakavy eo, devolo ny mpanala baraka, aza donondry zany. Ny champion fanalam-baraka, ny devolo, maître de conférence, agrégation fanalam-baraka. Ny azo ny any Ray maka mamonjy fotoana mpifoazana monjy zay moa zanaka fifoazana nareo tsy dia fifoazana tena monjy asa mpifoazana zay. Dia eo zany zay tamin'ny mbola kely fa tsy dia ohatr'izao loatra aloha zany, fa tamin'izay mbola kely angamba. Fa tamin'izay mbola kely mantsy asa mpifoazana tsy dia be tabliby ohatr'izao fa tsy foana no mipetrahana izy na taty raha tsy foana. Aty be dia be foana ny demoniaka, zao koa moa zany ohatra tsy dia misy demoniaka tsoa fa kapa ohatrany ahoana dia mapetraka fa tamin'ny andro ilay mbola kely tena fiery raha dia tsy maintsy misy apetraka dia fa zay moa zany ankizy kely dia mifamivany raky
ny fianakaviana protestanta ma tsy ny fiangonana inge tsy hoe zavatra institution hoe fanotrano fiangonana zany amintsika protestanta tena fiainany eny atokotany-piangonana milalao mesakasaka eraky ny koloara voatsokosofina afa mitapatapa ny to daholo ny ray fiangonana tatato daholo ny ray fiangonana sisy hoe satria c'est une famille l'église amintsika protestanta tsy institution voalohany indrindra fa famille dikan'izany mesakasaka eraka anana dia tsy atonga ary dia tonga ary dia zay misy témoignage dia niasa le ramatoa zay mbola misy matadidy Andriamanitra Richard angambany nendra zanamiadana dia tamin'izany mipetraka teo ambomana ny ray teo izy tsy lavitra ny tranony dia miasa matetika amin'ny dada miaraka amin'ny dada matetika dia niaraka niasa dia miasa tao amin'ny fiangonana nisy anay dia eo zany miasa ary zareo zany ka toka vany nisy mpiandry dia voly mpanara-baraka fa niasa azony ihany dia toka vany le mpiandry dia toka oletsy io nametra tanana fa avy avany le demoniaka ndroala koa le demoniaka ay ty mpiandry ty fatoran'ny sigara nalay ny baraka toe za mba havoaboaka anao nefa lenao ara ity maisa mena fa zaza rodroana fa ianao asa ty ozesy fa ino ma le mpiandry tomanina dia mivoaka zay mbola kely asa fekapa mbola 8 ans 10 ans zay tamin'izany dia voly mpanala baraka anaka fa niaza azo ary vakimpa raha tsy zavy ozy dia so mangina aloha voalohany rehetra raha vo tsy manginy reny enao no lay mibaraka ry avako malala tokantrano kristianina tsy mpifalala baraka za enao ve dia dadanao ve dia fisainao nininona fahalemeny nefa ianao fa volombelon'i Jesoa mamanao ve dia fisainao any ampisay vadinao dia ve fisainao any am-piasana any fa olinona koa ary ianao le vadiko aky tena zao aky zao ino namanao fa manaraka avoaka atao zay mpamaditra tena namako sa avoaka atao ka ohatra tsy vadinoko te voly mpanala baraka zao no izy anaka tsy nisy ny fidy ny fianakaviany teny amin'ny grande surface tsika naray aby tsy nisy mifidy hoe niana oaizy ianao ndia hifidy dady ary amin'ny oaizy ianao oetsy amin'ny cora sa oetsy amin'ny super u aninany amin'ny super u ianao dia hifidy dady eny a samy tsisy mifidy zay dadany samy tsisy mifidy zay mamany samy tsisy mifidy ny famillany fa don io ekeo ny ianao neny olona tsy omeny ianao za ahoana no mezako anao rendraiky le vilatsoapy anay no zany fianakaviana protestanta mifanaja nandray ny famonjena nataon'ny Kristy to amin'ny azo fijaliana ianao Jesoa nanaja olona Jesoa nanaja mpianatra nosasana hatramin'ny tongony Jesoa nampiseho ny voninahiny tamin'ny fivatarety hoe tendrombohitra no zany Jesoa tsy mpanala baraka ny fianakaviana ray maka namonjy lanonany Jesoa lany le divay ny judéo-chrétienne moa tsy manana olana amin'ny divay fa ny paganao chrétienne manana olana amin'ny divay ka Jesoa judéo-chrétienne fiangonana zany dia efa ahoana zany io zany Jesoa nge ka lany nge le raza mipetsileo dia tsy olana Jesoa tsy raisina extrême saotray dia ohatray dia mamorona eo koa fa Jesoa zany namonjy an'ilay olona tsy ho afa-paraka zay ny dikany nyvojen'i Jesoa tsy ho afa-paraka zanako nandray an' Jesoa ianao fianakaviana protestanta mifankatiava aza mandany andro ny fampitorany amin'io tribonaly io ajanony io raha misy manao an'izany eto dana mankany amin'ny paster zao mbola eo izy rolary eo dia zao ny tenen'ilay paster natory teny tao androany hoe mila mankany amin'ny paster olontsika mandamy mantiady tany ity hoe fa tsisy ninona azy ny tribonaly atao amin'io fa endry lavitra noho ny tribonaly io ne paster bary-manana hoe dia ajanono ny tiady tany ady mpianakaviana manala baraky ty fa tsy vahaolana io zanako na namondy anao rehefa avy eo dia fiino mafy be dada sy neny fa fanomezana tsara nomeny Jesoa anao
dada sy neny. Dada sy neny ny olona tsy homeny ianao zany fa ny anao ihany tiavina tsara. Hoy ny soratra masina ao na hoe ajaho ny rainao sy ny reninao, manatsaha ny rainao sy ny reninao, mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah'Andriamanitra ao anao. Ndao zato izy anaka fianakaviana amin'ny famela. Mety tsy mitovy hevitra foana ianao sy dada sy neny, ahoana moa no hitoviana hevitra? Za 80 taona latsaka, ny zanako ankely 12 taona ohatranao, roviny izay mianaka mitovy hevitra. Ndray 16 ans, ndray 60 ans, dia mahazonareo hoe izany elanelany izany. Za tamin'ny fotoanandro aiza sady matamin'izany dia za tamin'ny fotoanandro misakafo ohatry ny ahoana ny bus hafa mihitsy zany no fomba fijeriko ny fiainana. Ny an'ilay zanako hafa mihitsy fa zao no izy anaka. Ny hevitra tsy mitovy, tsy olana. Atao inona izay mitovy foana koa tsy maninona. Mety masika be dada fa fitiavana, mety masika be neny fa fitiavana. Fianakaviana protestanta fa volombelona ny famonjena nataon'i Kristy, Jesosy no nampianariny voalohany indrindra dia izao mahay izy amin'ny famela. Tsy vitan'izany, mbola ny fahavalonao aza nasainy tiavana. Dia inona mahafianakaviananao raha ohatra ka tsy mahay mifamely ianao? Zay ny voalohany. Mahay mifamely ianao. Kodakodzabytsika menakavy ao an-trano mifanampy. Tsy hoe ny anankiray an'izany manao raharaha, misy tanjona iombonana. Zao ny tanjontsika, famille-tsika, fanohana, tsy mifanala baraka, tsy mifampitondra henatra. Ny raharahantsika atao anatin'ity tafitrano ity ihany. Ny tsy fisina atao anatin'ity tokantrano ity ihany tsika mamaha-olana. On est une famille. Zay ihany ny Jesosy. Raha iaina tsara, fianakaviana raha iaina. Voalohany zay. Fa ny faharoa dia izao amin'ny lafin'ny fitezana. Ka menina sy dimy sady. Dia izao ny faharoa. Taovy zava-dehibe ny antsoina hoe confiance. Ny fifampitokisana. Mahafinaritra amin'ny protestanta, ny simenitry ny fihavanana protestanta dia tsy vola. Ny simenitra mampiavana ny protestanta, confiance. Fifampitokisana. Za mahatoky ianao satria ianao efa nandray an'i Jesosy. Za mahatoky ianao satria ianao efa nisasan'i Jesosy tamin'ny rano ny fiainanao dia mahatoky aho fa Jesosy miaraka aminao dia hitokisako ianao. Zava-dehibe riavako malala no hoe zanaka mahatoky ray aman-dreny, vady mahatoky vady, zanaka mahatoky ray aman-dreny. Fa raha vao tsy mifampatoky isika dia colocataire anaran'ilay mpiaramonina ao, tsy mpivady aho. Izy raha ilay vadinao, ilay rangahy miara-mipetraka amiko. Fa dia lasa colocataire zany nareo, lasa miara-mipetraka fotsiny. Fa tsy miray saina ka tsy hananao confiance risika. Fa zava-dehibe mihitsy any antsoina hoe confiance. Aroanareo ray aman-dreny mba hitokiso ny ankizy. Raha mbola tsy namadika, hitokiso izy. Aroanareo zanaka mba miendrim-pitokisana. Digne de confiance. Rehefa mba miteny manao hoe dada, mody aho amin'ny 5 fa misy fety-bairahako amin'ny namako amin'nyrokatra amin'ny 5 dia mody aho amin'ny 5. Dia mody amin'ny 5. C'est simple. Dia matoky ianao dia azavainao. Zava-dehibe io ataontsika hoe fifampitokisana io. Mahafinaritra amin'ny skotisma satria izay nitaiza skotisma raha teo. Zava-dehibe anankiray izay nampianarina ny skoto, ilay teny hoe mahatoky ny tily. Mahatoky ny skoto, atoky ny atoky ny kristianina. Mahatoky ianao. Tsy omena vola ianao dia tsy mahatoky io ny Baiboly misy miteny hoe zaro amin'ny lalana. Fa ny fiarahamonina izao tsy izany, zaro amin'ny lalana tsy tokony alehany ny zaza. Izay ilay izao ny ataon'ny sosiete, ilay tsy tokony alehana nazarana azy
fa aza le tokony ho aleha dia jereo kitanareo maloto be tsy miraharaha tsy so ny zanaka fianakaviana protestanta tezay nahatokytsika jereo ange ny olona amin'ny fiarahamonina raha mahatoky chauffeur moana izy any amin'ny mpiasam-panjakana dia amidiny raga le gazoal amidiny le gazoal dia sekretera hoana izy any amin'ny ambasady dia eto mody le raha mampapie azonareo ve le hoe io fiarahamonina io dia manompoka ao atokantrano tezaina ho mahatoky ve le zaza ianao hoe maniraka zady mitemana hoe zao no izy anaka ndany ianao makeny bekiraro hitanao bekiraro aniny bekiraro mividy trondro anao hitanao le trondro bekiraro izy trondro mao tsy haiko arona misy na tsisy dia vitanao trondro arokilao sasany dia avy eo anao miborosy trano dia meko 500 ividahana crédit aiza koa misy zaza karamaity za raha izany ny ataonao fitaizanaka ao dia manapoiza fa tsy aza zatra karamainy zany izy tsy mety zany be dia be ny ray aman-dreny manakarama zanaka rehefa manome fotsiny dia hoe droit ty gotenao anaka satria mila crédit anao dia tia crédit toko meko anao fa tsy manao hoe boursi kely satria trano dia meko 500 alahy na ndana maka ohatrany zao rano amin'ny biton jaune arivo ndana matsaka rano amin'ny biton jaune dia meko arivo alahy tsy mety zany tsy fitezany zany dia zavatra tokony ataony ny matsaka rano zavatra tokony ataony mandamina ny fandrinana zavatra tokony ataony mamboatra ny tranony fa tsy mila karamaina izy fa raha karamainao izy dia lasa toetsaina iny arina dia efa lasa olona ambony azy izy efa asany io dia mbola ninona ihany izy mametra kely efa asa efa mandray an'izy isam-bolana izy toy zany hoe mametra kely satria ny zarina ninona zay le hoe zarina amin'ny lalana tokony elehany izy fa tsy hoe zarina amin'ny lalana tsy tokony elehany efa asany zao manao an'le rehefa be fitiavana manome vola anao dia asa hoy aminy fotsiny hoe nanao an'ity anao anaka dia meko dia asanao io zao tia gote tia zao tia hividiananao an'izao fa tsy karama akory dia jereo nge mahazo rena kely be teny amin'ny alambe reny 3 ans 2 ans dia efa mifantatra ny sansany antsoina hoe vola dia azagaga ohatran'io fiarahamonina dia le fiarahamonina lasa maninona manefa an'le toetsaina lasa tsy hitsika tsony ny manova an'le fiarahamonina tsy hitsika tsony ny fanasina fa lasa izao tontolo izao indray ny lasa manova antsika sy manefa antsika dia gaga avetsika raha ohatra izany dia avy eo tonga dia am-piangonana dia lasa olona mifampilonjolonjo be tratray ary izy menakavy miady etiny aty am-piangonana aty le adiny tantarany hoe paster reny pastera tsy milamina mihitsy reny ary ampidiriny eo amin'ny politika dia tonga ty am-piangonana dia lasa misy kilahatra aminy aty taty am-piangonana ary Jesoa fianakaviana kristiana ndao hifampatokytsika hitokiso rehefa mbola tsy namantika anao le olona dia hitokiso izy tsaroako tao amin'ny fiangonana anankiray izay nisy anay dia andeha lasa zay andeha lasa dia hoy le rehefa andeha lasa ohatran'io moa dia mivory mipevitra raha dia andeha lasa re tsikoto reto dia zao zany andeha lasa dia mpiandraikitra andeha lasa nareo ka zao no izy rehefa mba andeha lasa nareo tanora eo dia zao aleona sina dekorna miaraka aminareo dia hozy azy aminy hoe atao inona moa dekorna ka zange mpiandraikitra sikoto taona zay rehetra zay nge vita fanekeny ka atao inona ka mila polisy azonareo le toetsaina fa maninona moa ny tsy hitokisan'izay dia lasa toetra atsika le tsy mahatoky eo misy polisy mandamina eo fa raha voadify polisy io sens interdit fanaritaka tsisy mamometsony satria zatra maninona nitezaina iankina nitezaina fa raha olona mahatoky ianao any Suisse ngely retsy na any Suède na any Danemark nge tsisy polisy be dia be mameno lalana ohatrany eo ny tika isaky ny elakela trano sena polisy mbola le polisy koa raha miaraka adala amintsika
lasa tsy dia mampibebe mihitsy rehefa tena jerena amin'ny solomaso finoany raha vao dify io polisy io le kilotro le moto misy polisy sasa interdi miakatra amin'ny ambato vinaky iny fiakaraka izany ambato vinaky zany ngamba fa zany ambato vinaky tao nareo fa misy moto miakatra amin'ny tsotsotso miakatra amin'ny fiakarana ambato vinaky efa fantatreo fa tsy azo io le problème ato mihitsy ake le problème ato io fantrano io problème io tsy eto ivelany io fa c'est là-dedans ato le fantrano fa tsy mahatsiaro an'izany ato le izy tsy hita mihitsy any tsy hita zay mampitianao hoe ahotonototrona fianakaviana protestante mba mahatoky le retsy fa tsy hoe rehefa tsy araha maso ianao dia akatahaka ao ampianarana vao midiso zany le jury vao voasoratra ao amin'le feo le hoe f égale mkma oxydoréduction kmn au plus ahoana moa le formule ingenaka io loatra an'izao le izy quantité de mouvement p égale mv tsy taditsony fa maninona tsy nitezaina atoky rehefa atokizana hatramin'ny voaloha manao hoe zao ianao janako mieko telefônina ianao tsy maninona fa za mahatoky ianao fa hainao mampiasa an'ity hainao minogere amin'ity zany ny antsoina hoe lasa mipetraka ho azy ny antsoina hoe toetra responsable fantatrareo averaka fanontaniana aminareo dia vandravandra-piato jereo tsara keo le boka Genesis toko faharoa jereo tsara ilay tantara nalain'Andriamanitra ny olombelona dia nataony tao amin'ny saidena mba hiasa sy hitandrina ny sa 5:20 dia hoy izy mandoboka amin'ny 5:20 ny azo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana fa ny azo farana ny tsara sy ny ratsy aza hinanana fa raha mihinana ianao dia ho faty dia lasa izy nandeha fa naninona koa ary Andriamanitra nametraka an'ilay azo teo fa nahoana koa ahoana raha Andriamanitra nametraka an'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy teo raha tsy napetraka tao ake azo iny dia tsisy problème fa maninona napetraka Andriamanitra tao ilay azo pourquoi raha tsy napetrany teo iny ngamba mety lamina fa nahoana napetrany teo ilay izy ho antsika mpamaky ridridridridry ny antony dia tsotra tsy napetraka Andriamanitra tao iny hipiégena mandriana tsy zany Andriamanitra hoe dia mandrika arao raha tsy Andriamanitra mampime izy tsy manao an'izany Andriamanitra zana koa Andriamanitra tsy mamandrika antsika izany tsy mipiégé tsy toetra n'Andriamanitra zany hitsapantsika Andriamanitra koa tsy hitsapantsika izany hitsapaina ataony iny fizana namboatra ny olona Andriamanitra fatany limitinao ahoana ny hitsapan'Andriamanitra antsika raha ohatra ka nataon'Andriamanitra tao tsy nataon'Andriamanitra mandrihana antsika satria Andriamanitra tsara fanafitiavana tsy hamandrika izy tsy nataony hitsapana antsika koa fa raha nataony tao io tsy noeritreretiny mihitsy hoe ho an'ny olona io raha voa Andriamanitra manao hoe tia zao raha vao apetrako ety zao dia ho an'ny io noa fantatry ny atendany raha vao manao an'izay Andriamanitra dia misy imperfection zany ao amin'Andriamanitra lasa misy doute zany ao amin'Andriamanitra nefa ny eo amin'Andriamanitra tsy misy imperfection donc tsy tao an-tsain'Andriamanitra misy ny eritreritra hoe ho an'ny olona zao io avao mihodina zao dia tsy ao an-tsain'Andriamanitra zany zanako tsy ao an-tsain'Andriamanitra mihitsy ny hoe io zao vao hivoaka eo dia tonga dia alainy le poketran'olona io tsy ao an-tsain'Andriamanitra zany non raha vao zay dia misy imperfection ao amin'Andriamanitra nefa ny olombelona nataon'Andriamanitra tsara tena tsara donc tsy nidote mihitsy ny amin'ny olombelon'Andriamanitra fa matoa napetraka Andriamanitra ho justement nanana confiance tamin'ny olona izy zava-dehibe i confiance matoa napetraka Andriamanitra teo io azy io dia izao ny dikany dia izao nanana confiance taminao izy
Tsy hoe nataon'Andriamanitra tao io ho anao, fa nataon'Andriamanitra teo io ilazana amintsika fa mahana confiance amintsika izy. Tady dio zay. Io vady ny men'Andriamanitra anao io. Tsy ao an-tsain'Andriamanitra mihitsy ny hoe io zao raha votoka ao dia vonondra le lahy ty dia meny ny dako io zao. Tsy anao izany Andriamanitra. Fa mino Andriamanitra, fa matoa meny anao ivady io, dia mino Andriamanitra fa vitanao nabiadana azy. Ary mino Andriamanitra fa vitan'io ny asambatra anao. Zay le confiance. Zavady izay ny tokony iainana ao anatin'ny tokantrano. Izay confiance zay. Ary io confiance io manjary responsabilité. Tokantrano kristianina protestanta manefy olona responsable. Dia rehefa anatin'io tokantrano io zany mahay mifamelitsika, miezakitsika tsy mifamadika izany mihitsy fa mifampatoky. Tsy mamadika anao rehefa miteny taminao aho hoe eny dia ataoko le izy. Ary raha sanatria tsy vitako dia maninona? S'excuser hoe tena tsy vitako le izy akia. Tena tara kely, tena tsy tratrako le izy fa tena mba mipromettra taminao aho hoe hividy kiraro anao zany amin'ny faran'ny volana, ny raha dia izao tsy azo le prime. Zany efa mipromettra, tena désolé fa kiraro tsy mamasina nividiko fa tsy le vaovao tempéririka. Zany hoe azonao atao tsara zany maninona? Rehefa tsy tratra le izy dia maninona? Miala tsiny, dia m'excuser, dia miresaka. Mba tsy hatonga le confiance aninona? Simba. Fa raha voarava indray mandeha ny confiance, enjana be manarina azy. Raha vao very indray mandeha ny confiance, sarotra manarina azy. Satria sarotra be, satria le devoly tonga dia mipanga foana, jereo indraiky sy ianao koa ny atoky an'io zavatra vao midify ianao dia efa alefaka iny telefônina iny, zavatra hafa atao. Le devoly zany tena ratsy toatra dia ravany foana le iny, satria izay mahadevoly azy. Maninona izy? Mampisaraka. Ravany tsaratsara mihitsy dia ataony tsy matoky. Jerevako Joba sy Andriamanitra. Jerevako iny ataon'le devoly any Joba. Andriamanitra tia any Joba. Joba tia an'Andriamanitra fa nampidiriny le devoly le inona? Le doute. Tsy Jobako, ianao koa Andriamanitra. Ianao efa tia Joba. Tietrety hoe Joba tena tianao, tena diso ianao Andriamanitra. Tsy tianao zany io. Jerevaka le toetrany. Ataon'ny Andriamanitra avy nasaon'ny doute eny amin'ny toetrany Joba. Hoe Joba tsy fantatra ohatry ny paosiko izy. Ahoana ho Andriamanitra? Joba ve pikarama io? Pikarama ahoana izy? Sahatra menao trano tsara izy, menao V8 izy, menao motopolitoro izy, menao écran plat izy, afaka manao vakansa foana izy, ka hoana izy ny tsy hivavaka? Zany mahatonga azy mivavaka Andriamanitra. Iza no menao an'izany ny tsy hivavaka Andriamanitra? Dikan'izany mipikarama fotsiny Joba. Ny karamainao hivavaka aminao izy, menao be dia be izy dia mivavaka. Fa esory areo dia hitanao fa tsy hivavaka izy. Ratsy tena makiavelika mihitsy. Ratsy. Esory daholo raha hitanao raha mbola hivavaka izy. Dia Andriamanitra miteny an-danara. Andriamanitra naninona? Nanana confiance tamin'ny Joba. An-danara. Zanako. Ny confiance manjary responsabilité. Manjary andraikitra. Zay mahafinaritra amin'ny protestanta mitaiza olona ho responsable. Jereo angeny gasy zao. Vangana kely anao conférence momba médiocrité. Tout est médiocre à Madagascar. Tout est médiocre. Na inona dia manjaka médiocrité. Zavatra rehetra izay atao dia satria nahoana? Satria ilay médiocrité spirituelle ny voalohany. Olona tsy ampivavaka, tsy tia ny tenin'Andriamanitra, kamo miangona médiocrité. Kamina dia mandalina soratra masina médiocre. Lasa izay le ataon'ny Papa Jean-Paul, Papa François io marary mafy io, teniny antsoiny hoe ACD. Papa tena io teny ACD tenenin'ny Papa indroa intelo tao anatin'ny toroteny io dia areti-panana azon'ny moyen âge. Antsoiny hoe ACD, ACEDIE. ACD dia
karaha avy amin'ny teny grika tiavy izay milaza ratsy dia izay areti-panahy ny papa hoe ny mpitondra fivavahana mihitsy ny tratry ny asa edy ho ny papa izany hoe kamo malahina misakaisa amin'izao tontolo izao tsy tia tenin'Andriamanitra tsy tia mikaroka tsy tia recherche dia manjary lasa malaina dia lasa mibaka ny vahoaka an'Andriamanitra lasa manana médiocrité morale koa tsika mety hoe tsy maninne le jipo amin'ny efa mifoy kely makatenanina ty efa tsasa-metatra tsy maninny hoe sy io nge arakaraka ny ao an-tsaina ihany na dia efa foy kely dona izy rakatsa io nge arakaraka ny fomba fijery any efa nasiana kolan kosa le izy any ohatrohatr'izay le toe-tsaina lasa tsy tia standard tsy tia exigence tsy tia zavatra satria mety hoe mivilana dao le voanay moa izany mpanao trano efa tsy mety zao voavany amin'ny tranon'ny président efa tranon'ny filohan'ny efitsika moa dia miady amin'le maçon sao ve raha tiana atao ingaho eo mahitsy karaha tsinona sao ala vao daholo io tsy maninona io pastera tsy hitan'izay tsy nanao io hoe zavatra tout est médiocre tsy maninny hoe efa mipetraka erenaniny ery le moto mibahana rano maloto erenaniny ery tsy maninny hoe tsy mety hoe dia maninona mpivarotana ny sisin-dalana mandalana ny ampovoan'ny arabe koa maninona moa hoe tsy dia tout est tsy maninona dia aiza ny manabe an'izany ao an-trano dia izao ao an-trano manao hoe ny kiraro anakadetsy lobaka anakadetsy dia izao an'izay io zakely mbola vao mandeha io hoe tonga dia avy hatraminao hoe ato a dia misy ny fandaminana zanako rehefa atao trano anao a dia amin'iny faritra varatra Eropa iray manontolo iny na Norvège Allemagne sy ny sisa rehetra tsy misy olona manao kiraro miditra ao an-trano izany mijaly eny atokotany daholo kiraro fa pantofle nanaovana ba eto Madagasikara moa izany a kiraro raha mbola tonga ireo fandrina mety himenareo hoe ahoana moa izany fa ilay hoe fitezana ao anatin'ny famille hoe ao anatin'ny tokantrano io hoe raha manao tsara ny fitezaina zanako ny famille 60% ny adalàna ivelany eny amin'ny arabe afaka raha vitantsika tokantrano kristianina protestanta tsara mitaiza ao anatin'ny fianakaviana ny 80 isanjato na ny 70 isanjato raha kely indrindra afaka ny adalàna eny amin'ny arabe fa zao le tokantrano kristianina mihitsy mivavahana tsy zatra discipline médiocrité tsy maninny hoe mety ka inona moa dia tsy miara-misakafo dia tsy afaka amin'ny resaka soyons responsable hoy Martin Luther na afinaritra fa amin'izay natao Martin Luther adiny resady fa izay amara-panana pastera dia ho Martin Luther zany a rangaha be mahafinaritra be izay izy a teny hoe Luther mbola izy nanao anarana fa Luther ny tena anarany DER Luther fa izy nanaovana anarany atao hoe Luther ny anarako avy amin'ny teny grika lazahoana ny teny hoe liberté hoe afaka zany fototra ny fanabeazana protestante mitaiza olona ho afaka raha vao tsy afaka ianao tsy responsable dada ny olona libre ny responsable teo Martin Luther taloha Martin Luther dia izao ny kristianina dia tsaraina amin'izay zavatra nampianarina azy ohatra ianareo zany izao a pasteranareo zany izao a nampianatra anareo zavatra be dia be dia tsaraina amin'ny alalan'ny zavatra nampianarin'ny pastornareo fa hoe Martin Luther tsy izany tsony enao tsaraina amin'ny finoanao satria ny fanahin'Andriamanitra efa natao ao anatinao dia responsable amin'ny fitondratenanao sy amin'ny fiainanao ianao ianao zany tsy afaka mitemanao hoe ka le déconominay mihitsy ake tsy lamina dia tsy lamina na hoe za nge zanaka mpisotro toaka dia normal raha misotro toaka ao Martin Luther ny zanaka mpisotro toaka tsy voatery ho mpisotro toaka libre ianao ary responsable tompona ndraikitra amin'ny safidinao ianao zany tsy afaka mitemana hoe ka le mpiandry mijery an'le mpiandry dia le mpiandry tsy nilamina dia mba dia nakatahaka anazy dia désolé Jesoa
Jesoa non efa nampitoeriko tao anatinao ny fanahiko dia efa mipitsipitsika taminao ny fanahiko fa za manamary teny eo Jesoa efa niteny taminao ifanahy masina io tao anatinao miteny manao hoe aza atao zao mbola ataonao ihany fa za mampataka fanahy masina ka za tsy mahafantatra haiko misy olona manao ratsy tsy mahafantatra ny ratsy nefa mahana fanahy masina ao anatiny tsy marin'izany fa raha vao mahana fanahy masina ianao zanako dia io fanahy masin'io tsy mangina fa miteny aho dia mipitsipitsika ao anatinao dia miteny manao hoe mbo mandehana miangona fa ino ty ataonao manao brochette lava atao trano tsisy farany ty mba mandehana manao atidy tsôbily ny paster zao mba manao farakitra bebe teny izany fanahy masina azoko antoka mihitsy mpanompon'Andriamanitra ny resahana io fanahy masina io zany tsy fanahy ato anatintsika dia mipetraka fotsiny eo dia eo ny devolo ny fanahy eny amin'ny rivotra fa ny fanahy masina fanahy miady ao anatintsika fanahy masina tsy eny amin'ny rivotra nineny izy fa izy ao anatintsika izy rehefa ao anatintsika io fanahy masina io dia miteny amintsika hoy Paoly amin'ny Romanina 7 tsy ny tsara izay sitrako ny ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako izany hoe rehefa mbola tsy ao amin'ny tompony olona dia fatany fa tsara fa tsy ataony ary fatany fa ratsy fa ataony ihany fa rehefa ao amin'ny tompo kosa isika dia atao anatintsika ilay fanahy masina dia lasa fatantsika ny tsara dia vitantsika manao ny tsara amara amin'ny pastera azy riavako malala zava-dehibe izany ankonana kristianina miandry ianao ny firenena mampalahelo ange Madagasikara mampalahelo ange mipiraitany razany dia aza manome tsiny andrakoto sy randry aza maiky hitsara andrakoto sy randry jereo ny fianakavianao raha mijery ny fiarahamonina ankehitriny ny karana tange manontany karana fa raha mijery ny fiarahamonina eto Madagasikara ny karana dia tsy mijery an'izao fanitrano izao ho faiblesse izy fa mijery an'izao opportunité izy amin'ny karana izao zavatra lalovantsika izao tsy faiblesse fa opportunité izany hoe azo ozy manao hoe zao ny tena mety malalaka be tena zao ny tena opportunité mahita olona be dehibe ohatro tsy hoe raha tsy fanahy izy fa zay izy fa maninona tsika mahita an'izao conjoncture izao faiblesse fa maninona izao ny tsavadikitsika ho lasa opportunité ianao nge zanak'Andriamanitra ianao nge manan'Andriamanitra tompony izao rehetra zao hoe ko nahoana ianao ny resy anaka nahoana ianao satria ato mihitsy ato hoy pasteur Veljon zay pasteur eto ambota tele efa maty efa tany amin'ny taona 95 za ozy isaky mahita malagasy rehefa mahita malagasy aho ozy dia zao anaka no hitako mivarotra izy mivarotra ka ianao zany anaka mba mivarobarotra kely pastera andany ray ozy dia manao trano mahita olona manao trano mba manao trano zao anao anaka mba manaonao trano kely pastera ary ianao maninona miasa mba miasa asa kely eto pastera mba manasa lamba kely eto pastera ary mba matoritory kely pastera inona daholy kely daholy ary zay tsika fa maninona ny tsy sa manofo zavatra ngeza be hoy ny teny anglisy dare to dream sahy manonofo ianao and dream big manofisa ngeza be jereo zao fiangonana zany jirevony be ty mba manofisa ngeza be ohatro aza manofo ty kely ohatra ny ampanivoatra ery tsy lavitra teny tapaka tsy naiko dalana italiana mamboatra pavely lalana amin'ny ampavoatra mboatra mavizany le fokotany eo ty za mantsy azy ao anga ty lalana ataonareo ty ty izy mety zao pastery hitanao mety vely izy meny ahoana ho aty toatra n'le arabe to atonina automobile ray sasany zany manamboatra pavé zany izy dia atonina automobile ray sasany le pavé tsy hoe atonina automobile anankiroa mifanena fa atonina automobile ray sy sasany ray sy tapany ahoana ho aty raha aty atika hoe malalaka dia aty malalaka manesa tonga dia atao ngeda be le pavé ka zao ke pastery zavatra
rehefa dia hoanao rehefa mifanena dia dia ty zao mandeha amin'ity ampovoany ity fotsiny izy dia misy mifanena dia miataka kely amin'le malalaka ety amin'le trottoir ety fotsiny izy zany ny raisonnement'le olona ka ndray andro anariana ike misy anao trano a io e dia aveo lasa mitapi fotsiny izy amin'y tonga dia atao atonina anankiroa eny ka io aloha ny misy fa dia mba miafy kely ety amin'ny ilany ety zany rehefa mifanena dia ohatr'izany foana tsika aveo tonga amin'izay ny trano tonga amin'izay le tanàna dia tery kely le izy fianakaviana protestanta manana vision dia sahi ianao aza mieritreritra hoe za zanak'olona mahantra be dia be niandra tamin'ny EPP zay niandra tamin'ny EPP zay niandra tamin'ny CEG maninona zao zay tozoreba tsaratsara ihany dia fa aza atao hoe zay mpianatra ty anana zay ty ambakarte zay mahantra raha vao zay nataonao dia tefily dia inona fotsiny azo fijaliana be fandravandrano isan'andro dia faharesena zany nidika amin'io aminao fantana zany nidika amin'io amin'io Andriamanitra tsy zany Andriamanitra mifahafatesany naza risiny Jesoa hoy Paoly amin'ny Romanina 9 tsy omeny miaraka amin'ny maimaimpona koa fa zavatra rehetra dia inona ary ty olona resy davy ty miondry dava ka hity dia miady eman'olona dia ao miady mivady fa tsisy vola gaona isy mientana dia mandana miasa amin'ny finoana miasa amin'ny fanantenana mifankaty mifanoana mifamela mifanampy tsory ava-manana miezaka zany ny fianakaviana protestanta zany fahotana mifankalana ny fialonana ny ady ny korotana efa nombona tao amin'ny azo fijaliana tio anao efa maty teo zany tiaza foazana tsony sangany anao fanataon'Andriamanitra manoatra noho ny mpandresy Andriamanitra ny amela heloka anao Andriamanitra nampy anao ho fianakaviana vavolombelon'ny Jesoa ane ianao ka hianteheran'i Jesoa zay rehetra tonga ao aminao dia atsiaro hoe ao Jesoa misy fitiavana ilay fianakaviana misy tokantrano ilay fianakaviana misy hafanana fifaliana ilay fianakaviana ho aminao ane Jesoa amen